miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny FAHASOAVANA TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalanatsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika. Fonina ve tsika ndray an'izay fahasoavan'Andriamanitra izay? Ny fahasoavana dia mipita amin'ny alalan'ny toriteny ihany koa. Ka raha raisinao tsara ny afatra androany, tsy ohatr'izao tsony no ahitananao afaka sekondrafoy ao. Manina tsara lasana bavy, jereo kely ny eo akaikinao. Io fotoana ijerevanao azy io no ahitanao farany ohatran'io. Fa ambadika izao sekondra hitenenako izao, iova ny fiainan'io namanao io. Ambarako ihany androany, iova ny fiainan'io namanao io. Ambarako ihany hoe iova ny fiainan'io namanao io. Ary tsy ny namanao ihany fa isika rehetra manatrika eto, hatrany amin'ny ema rehetrarehetrany, miara mandray fiovana avy amin'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Asiteka mafy an'Andriamanitra. Izy zavatra ho ataon'Andriamanitra eto androany. Ny andraikitrako eto hitondra ny programan'Andriamanitra sy ny hafany. Fa Andriamanitra hiasa ambadika an'izao fotoana izao. Amen. Andray Baiboly sika, raiso tsara ny fampianarana, raiso tsara ny hafatra, fa raha voarainao tsara ny hafatra dia azoko antenaina tokoa fa mipita ny fahasoavana ao anatin'izay. Amen. Jerevantsika ny amin'ny bokin'ny Matthieu 10. Miala tsiny fa mety somary hafahafa ny feo fa rehefa tafapita ny hafatra dia izay ny zava-dehibe. Amen. Matthieu 10 manomboka ny 9. Matthieu 10. Matthieu 10 manomboka ny 9. Hitantsika ve? Matthieu 10 manomboka ny 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo avy any Nazareta. Izay mandray anareo dia mandray aho. Ary izay mandray aho dia mandray izay naniraka aho. Ary izay mandray mpaminany satria mpaminany izy dia andray ny valim-potia ny mpaminany. Ary izay mandray olo-marina satria olo-marina izy dia andray valim-potia ny olo-marina. Amen. Toy izantsika kely ny vakiteny eny amin'ny bokin'ny Ezekiela. Ezekiela 7:30. Vakitsika manomboka ny 1 fa tsy maninona. Ezekiela 7:30. Ezekiela 7:30 manomboka ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fanoharana ny amin'ny apodiana ny Israely sy ny anakambanana azy ho firenena iray anjakan'i Davida. 1. Tao amiko ny tanan'i Jehova. Nanina hoe raha lasana bavy? Ary ny fanahy no nitondran'i Jehova nivoaka. Dia napetrany teo amin'ny loha safen'ny taolana aho. Ary nitondra nandendeha teny amin'ireo izy. Ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha say ireo. Ary indreo maina dia maina ireo. Ary ho Jehova tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireo taolana ireo. Ary hoy izao, Jehova Tompo, ianao no mahalala. Dia hoy indray izy tamiko,
mamina niny amin'ireo taolana ireo ka ataovy aminy hoe ry taolamaina miaino ny tenin'ny Jehova. Izao ny lazain'i Jehova Tompo amin'ireto taolana ireto: indro asiko fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiko ozatra ianareo ka ampaniriko nofo, ary hosaronako oditra ianareo ary asiko fofinaina ianareo ka ho velona. Ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova dia naminany ao araka izay efa nandidina, ary noho ny efa naminany ao dia injany nisy feo, ary indreo nietsiketsika sady nifanantona ny taolany. Ho tanteraka eto zany androany, samy nanantona ny taolany namany avy, ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo ary nisarona oditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, mamina niny amin'ny fofinaina? Eny mamina niry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo: manatony avy any amin'ny rivotra efatra ary fofinaina, ka tsotsofo ireo voavono ireo ka ho velona izy. Dia naminany araka izay efa nandidinay ao, ka dia nidirany fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, ary maro dia maro be tokoa ireo. Amen. Farany sisa dia hoy izy tamiko: ry zanak'olona, ireo taolana ireo dia ny Israely rehetra. Indreo izy manao hoe maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay, koa mamina ny ka ataovy aminy hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo: indro mioloko, izao no anokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy any amin'ny fasanareo ianareo ka hoentiko eny amin'ny tanin'ny Israely. Ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova, raha manokatra ny fasanareo ao ry oloko, ka mapakatra anareo hiala ao amin'ny fasana. Hiala aiza hoe? Lazao no ekaikinao hiala ao amin'ny fasana ny fiainantsika. Amen. Ary ataoko avetsika mitehaka tsy maninona. 5:40 ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko, ka dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova no efa niteny sady nahatanteraka izany o Jehova. Amen. Indramiko le fomba fiteny hoe ho ataon'Andriamanitra mahita azy ianao androany. Alleluia. Manina tsara hoe naverimbeerin'Andriamanitra mihitsy ety dia ho fantatrareo fa izao no Jehova. Dia anina tsara hoe ho ampahafantarin'Andriamanitra anao fa izy dia Andriamanitra velona. Profon'izany misy fiovana ny fiainanao miala eto. Ny ara-panamaina rehetra velona miala eto. Ny fiainana maina rehetra velona miala eto. Ny marary mitsambikina miala ny aretina, ny malemy mitsangana malemy mitsangana, ny oditra maty rehetra mitsotra manomboka androany, levona ny aretina amitaizy. Raha misy fianakaviana mararany amin'ny hôpitaly any, miantso anao ry zareo rehefa aveo na ianao no miantso azy. Sitrany izy ambadiko zao teniko zao. Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Domokely no ekaikinao mila mandray fahasoavana ianao. Halleluja. Ohatrany reko efa midina sady ny hery zany. Halleluja. Raha ny tokony izy ohatrany tsy tokony havita hitoriteny afa tokony koakoaka be fa eniko midina sady zany hery zany. Halleluja. Isy olona tena esan'Andriamanitra eto androany. Izy fahasoavana ho zarainy eto androany. Amin'izao fotoana izao efa mandray an'izany tsika. Efa tonga any aminao any zany. Any amin'ny fiainanao any. Tokatrano, asa, fanahy, fiainana, ny vady aman-jalaka, mandray fahasoavana, mandray fahasoavana, mandray fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ny anaran'i Jesosy. Efa reko fa efa misy fanatrehan'Andriamanitra eto. Tian'Andriamanitra ianao. Matony tompo mamangy eto androany, misy olona tiana eto. Lavitra be zany avy any an-danitra zany tonga ety ambonin'ny tany. Ety ambonin'ny tany tsy mendrika hidinan'Andriamanitra. Fa noho ny fitiavany anao, dia tonga eto Andriamanitra androany hizara izay fahasoavana izay ao aminao. Mino izany fa ianao raha lasana bavy.
Amin'izao fotoana izao ampahiratina ny masom-panahintsika rehetra ahita ny anjelin'Andriamanitra tonga eto. Halleluja. Ampahiratina ny masom-panahinao amin'izao fotoana izao. Ahita ny famirapiran'Andriamanitra eto ianao. Amen. Afaka mahazo toerana moramora ianao. Hoy ny tenenin'ny Tompo indray andro manao hoe izay mandray anareo ozy izy dia maninona hono? Mandray aho. Indray andro nametra-panontaniana tany Jerosalema hoe mba inona marina moa zany ny tena ilananay mpanompon'Andriamanitra tony. Mpitoritoro-teny fotsiny ve dia vavabavaka ho an'ny marary dia sitrana ny marary, sa inona ny tena antom-pisinay mpanompon'Andriamanitra? Dia ny asa saina nandritra n'iny fety iny tsy tsaroko tany amin'ny raha tsy diso tany amin'ny 12 andro tany ho any tao anatin'ny fetin'ny tabernakely. Nampahafantarin'Andriamanitra ity afatra ho zaraiko aminao androany ity. Fa aika ny mpanompon'Andriamanitra manana ny asany be mihitsy. Maninona hoe? Manana ny asany be. Na kely izy na ngeza. Rehefa mpanompon'Andriamanitra io dia manana ny asany be mihitsy. Dia hoy ny Tompo manao hoe izay mandray anareo dia mandray aho. Izay mandray anao io dia mandray an Jesosy. Ny zavatra rehetra atao aminao io atao am Jesosy Tompo. Ny fanaratsiana atao aminao io dia mitovy amin'ny atao am Jesosy ihany. Ny fanenjehana mahazo anao io dia mitovy amin'ny atao am Jesosy ihany. Izay mandray anao dia maninona hono? Mandray ahy ihany koa izy ny Tompo. Ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Isika kay izany miara-miaina amin'ny Tompo, miara-mamindra amin'ny Tompo. Mandeha miasa ianao miaraka aminao eny ny Tompo. Misy olona mandray anao eny dia mandray an'ny Tompo izy. Misy olona tia anao eny dia tia an'ny Tompo izy. Raha vao karakara ianao anatin'ny tokantrano mitovy amin'ny karakara amin'ny Tompo ihany ilay olona. Mihoatra lavitra n'izany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy nariamainina maresy lahatra. Lazao kely ny akaikinao, olona manana ny maizy anao ianao io. Ndray isika no mametraka ny tenantsika hoe olona tsy misy dikany. Satria le ferinao, fesinao amin'ny fiainanao ny herin'Andriamanitra tokony asa. Mampitany fiainanao amin'ny fiainan'ny hafa ianao dia ozy ianao hoe totrony tsisy dikany aho. Tsy raha lasa zanabavy. Fa ny Tompo mihitsy no milaza izay mandray anao. Dia mandray aho ny Tompo. Tsy te hampitovy ny toeranao amin'ny Tompo aho. Fa ny voninahitry ny Tompo afaka omeny anao androany. Lazao ny akaikinao, tsy olona tsisy dikany ianao io. Ny olona mety manao tsinotsinonanao fa ndray andro eny ambadika izao toriteny izao ity fotoana ity ho porofon'Andriamanitra aminao sy amin'izany olona izany fa manana ny maizy anao ianao raha lasa labavy. Halleluja! Halleluja! Asiteka mafy an'Andriamanitra. Izay mandray anareo dia mandray aho ny Tompo. Ary izay mandray aho, mandray an Jesosy io dia mandray an'izy, mandray an'izay naniraka. Dia mbola ozy izy avy eo manao hoe izay mandray mpaminany, satria mpaminany izy dia andray valipiti avy amin'ny mpaminany. Izay mandray olo marina, satria olo marina izy dia maninona hono? Mandray valipiti avy amin'ny olo marina. Avy aiza le valipiti no mivoaka? Avy aiza le valipiti no mivoaka? Avy aiza azafady? Avy ao amin'ilay olona le izy no mivoaka miampita any amin'ny olona. Misy valipiti avy ato amin'ny olona dia pita makany aminao any. Mba tsy tenenako hoe za le izy na ireo mpanompon'Andriamanitra sasany ireo. Fa raha misy olona anankiray mahay mandray mpanompon'Andriamanitra, mahay mandray hoy manina tsara hoe? Mahay mandray, mametraka azy tsara amin'ny toerany,
dia ny zavatra tsy maintsy hitranga amin'izay fotoana izay ilay fahasoavana na ilay valim-potia ao anatin'io mpanompon'Andriamanitra io tsy mila baikony miampita ho azy any amin'iny olona iny. Halleluja. Raha mijery ny baiboly ianao dia voavaly ny fanontaniako. Israely nandevozina tany amin'ny tanin'ny Egypta 400 taona izy nandevozina. Fa 30 taona i Josefa nipetraka tany, izay ny 300 taona azy. Ny zavatra nitranga dia izao, nitaraina ny Israely mila famonjena satria mafy ny fanandevozana. Fa inona nataon'Andriamanitra? Ozy izy manao hoe efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Reko ny fitarainany, fantatro ny alaheliny, nidinao zaho. Tsy Andriamanitra direkta nidina avy any an-danitra. Fa inona nataon'Andriamanitra? Lasa izy nandeha nitady olona teny ambonin'ny tany. Nahita lehilahy mpiandrondry anankiray antsoina hoe Mosesy. Io no natsoin'Andriamanitra. Ny programan'Andriamanitra amin'ny Israely anafaka azy ao anatin'ny fanandevozana. Nampiasa an'ity mpanompon'Andriamanitra ity izy ahatanteraka an'ilay programany amin'ny Israely. Afaka tamin'ny fanandevozana ny Israely. Dikan'izay zany, voavaly ilay fanontaniana, ny asanay mpanompon'Andriamanitra mpanatanteraka ny programan'Andriamanitra tiany ho tanterahana amin'ny fiainanao. Ilainao ny mpanompon'Andriamanitra ary hiasa androany, hiasa izay androany, izy programan'Andriamanitra ho tanteraka eto androany raha lasa napavy. Halleluja. Aziteka mafy an'Andriamanitra. Nitaraina ny Israely tamin'ny andron'ny Gideon. Rehefa nitaraina izy, satria napahorian'ny Medianita, izay vokatra miakatra rehetra dia alainy Medianita daholo. Taraina zareo satria nahanitra indrindra. Ren'Andriamanitra ny fitarainan'ny Israely. Dia inona nataon'Andriamanitra ihany koa? Nijery mpanompon'Andriamanitra izy. Nitady izy dia nahita lehilahy anankiray tena kely indrindra teo amin'ny fianakavian'ny rainy. Dia tsy iza zany fa i Gideon. Niantso an'i Gideon izy, Jehovah ny mombanao ry lehilahy mahery. Mandihana amin'izao herina izao fa izao efa mombanao. Lasa Gideon nanatanteraka an'ilay programa vao vonjy ny Israely teo an-tanan'ny Medianita. Avereno amin'eo akaikinao, mila mpanompon'Andriamanitra ianao. Amen. Maty Mosesy, vitan'Andriamanitra ny tonga dia namorona anjely avy any an-danitra ny tantana ny Israely mandrapatonga amin'ny tany Kanana. Fa tsy izay no nataony, fa nanangana ny Josoa izy atao mpanatanteraka ny programan'Andriamanitra. Teo aho vao gaga rehefa voavaly ny fanontaniako hoe aive za ty mba manana ny maiza ihany e. Halleluja. Somary ny zesta kely mihitsy aho hoe ay ilaina ihany ka izay ty. Ka zay olona mahay mandray mpaminany, satria mpaminany izy valim-pity epita ho amin'ny mpaminany. Zay olona mahay mandray olo-marina, satria olo-marina izy valim-pity epita amin'izay olona izay. Zay mba mahay mandray apôstoly koa zany, satria apôstoly izy valim-pity avaty aminay aty epita any aminao raha lasa napavy. Zay mino an'izany raisiny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Halleluja. Isy zavatra ho ataon'Andriamanitra mihitsy eto androany. Raha vao hikasika fotsiny eny aminao eny ty tanana mpanompon'Andriamanitra ity. Isy tantara miova, ny ambany rehetrarehetra miakatra makany ambony. Hitanareo ny mpanompon'Andriamanitra mety hitanareo kelikely. Raha mijery zao ny olona vaovao, ohatry ny ankizy kely zany daholo ny mpanompon'Andriamanitra. Sady zay ve? Ha? Ozy nareo hoe io ve tsy zafy keliko? Ha? Inona ny tianareo? Zafy kely. Itombo mandrapatonga anay 50 taona na 80 taona. Efa tsy resina pastera nianatra 4 taona intsony. Ny pasteran'olona any ambadika any zao efa mangozozy ady amin'ny fahafatesany. Mandinika ny mpino. Roviny pastera no faty. Rehefa maty pastera, iza no hitondra anay. Fa nenao kosa rovina ary. Ko ty roviny zay vao ho faty. Ah, reraka ihany an'izany ianao.
ampizaraina aminao manapahantitra be anay raha lasianabavy ny fahasoavana mena Andriamanitra anay. Ka mampahery anao androany hizara fahasoavana ho anao androany, dia hisy fiovana ny fiainanao. Tsy angina nony aminao ary tsy hitsamiteny anony aminao, manapatonga ny fahamarinanao amirapitra tahaka ny fahazavan'ny masoandro, ary ny famirapiratany fanahinao tahaka ny fanilo mirehatra. Raha mbola matanjaka izao mpanompon'Andriamanitra izao, tsy hitsahatra hizara fahasoavana manomboka androany. Halleluja, halleluja, halleluja. Ndray andro nisy lehilahy anankiray tian'Andriamanitra ho apetraka ho mpanjaka eo amin'ny tanin'Israely. Izy Saul no anarany. Tian'Andriamanitra izy ho atao mpanjaka, tiana ny tenenin'Andriamanitra. Naniraka ny Samuely izy hoe tony tandroka feno diloilo dia mandehana ianao makany amin'ny zanaky Jese. Masaka izy ty tsy Jese fa izy moa ny anarany Jese zany dadan'i David zany Kisy. Nana makany amin'ny Kisy fa ny zanaky Kisy no tendreko ho mpanjaka ny Israely. Vitan'Andriamanitra ny ala avy tany an-danitra, tonga dia nanositra ny Saul mivantana, dia nanendry azy imaso, afaka miseho mivantana izy. Moa Andriamanitra ve tsy niseho mivantana tamin'ny Abraham? Moa Andriamanitra ve tsy niteny mivantana tamin'ny Israely teny amin'ny tendrombohitra Sinay? Fa manino izy tsy manao an'izany mihitsy amin'ny olona? Fa mampiasa mpanompon'Andriamanitra izy nandeha nanositra ny Saul. Niraraka ny diloilo dia ozy Samuel amantsy an'i Saul hoe miala eto ianao janonany Gilgal ianao mandritra ny 7 andro mandrapatonga ko any anao fanatitsika. Rehefa vita izay dia hifanena amina andiana mpaminany ianao. Isy zavatra hitranga amin'izay fotoana izay. Dia ny zavatra niseho dia izao, lasa Saul nandeha niala avy tany mpaminany be dia be mpanompon'Andriamanitra. Vao ny fanena fotsiny nanina hoe fanena hoe fanena nanao ohatra izao dia hoy ny voalaza amin'ny Baiboly, latsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra. Raha lasianabavy naninona moa tsy tonga dia nalatsaka Andriamanitra avy any an-danitra fotsiny tany an-tranon'ny Saoly le matoritory le ao an-trano iny, tonga dia nalatsaka ny fanahiny. Tsy izay le fomba fiasan'Andriamanitra. Fa ny programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tiany ho tanterahany, tsy maintsy mampiasa mpanompon'Andriamanitra izy ahatanteraka an'izany amin'ny fiainanao. Ka hiasa zay androany sa tsy hiasa? Hiasa zay sa tsy hiasa? Izany mba manaiky esanay ary? Izany mba mino ny fomba an'Andriamanitra anay? Izany mba mino ny fahasoavana ato anatinay? Hiepita manko izay fahasoavana izay. Isy mpitoriteny enjana be manomboka androany, mpitoriteny enjana be manomboka androany. Vao mitoriteny zany olo zany, betsaka no mibebaka, betsaka no mitomany, betsaka miala fahotana, betsaka ny manary ny fiaina zao tontolo zao. Eto ve zay olo zay raha lasanabavy? Hiepita izay fahasoavana izay. Raisinao izay fahasoavana izay. Raisinao izay fahasoavana izay amin'ny anaran'i Jesosy. Asiteka mafan'Andriamanitra. Efa voalaza angamba ny tiako ambara. Tahaka izay ny nataon'Andriamanitra tamin'ilay tolamaina. Ozy Andriamanitra tamin'ny Ezekela mpaminany hoe, ry Ezekela, mandehana makany amin'ny lohasahy ianao. Tongeny misy taolana be dia be iny. Maminan'iny amin'io taolana io hoe aoka haniry ozatra ianareo, aoka haniry nofo ianareo, ary aoka hitafy nofo, hitafy oditra ianareo, dia asiana fofinaina mba ho velona. Lasa Ezekela nandeha nakany. Lasa Ezekela nandeha nakany. Tonga teo anatrihan'ireo taolan'ireo be dia be ny taolany. Fa vao namoaka teny indray mandeha Ezekela hoe izao no lazain'i Jehovah, aoka ianareo ry taolana rehetrarehetra, hisy ozatra ianareo, dia hitafy nofo ianareo, dia ho tafiana oditra ianareo, dia hisy fofinaina. Teny hoe vao vita izay tenin'ny Ezekela mpaminany izay, ny fanantona daholo ny taolana rehetra.
Ary nagaga dia zao, tsy nisy taolana ny fandiso tao. Tsy nisy taolan-drakoto nakany amin'ny taolan-drabe. Fa ny taolan-drakoto nafantatra ny taolan-drakoto, ny taolan-drabe nafantatra ny taolan-drabe, ny fanatona daholo le taolana. Androany ny anjara fahasoavan'ny rakoto makany amin'ny rakoto, ny anjara fitahinan'ny rabe makany amin'ny rabe. Tsy misy mifadiso fa samy manay ny anjarany. Amin'izao sekondy tenenako zao raha lasana bavy. Ny teny Ezekela dia ny fanatona ny taolana. Raha mba hiteny koa androany, anatona anao koa ny fahasoavana, anatona anao ny fitahiana, anatona anao ny fanasitranana. Mba aminany amin'ny fiainanao androany. Amen. Tsy izao tsony no ahitako anao rehefa avy eo. Aminany amin'ny fiainanao androany. Tsy alemilemy tsony ny ara-panahinao. Tsisy dia vola kasika ny lainao itsony. Tsisy aretina mahazo miditra ny tokantranonao itsony. Asiko teny mafy ny aretina, tsy mahazo manam-pahefana. Amintsika tsirairay avy eto itsony manomboka androany. Zay mino an'izany dia mitsangana ny taolamaina rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miasa eto Andriamanitra androany. Halleluja. Halleluja. Mino an'izany ve ianao raha lasana bavy? Mino an'izany ve ianao? Iteny aminany ny amin'ny fiainanareo. Za tsy mpaminany, zay apôstoly. Fa mpanompon'Andriamanitra, afaka ampiasain'Andriamanitra amin'izany rehetra zany zay. I Saoly ara moa sady tsy mpaminany, tsy apôstoly. Rehefa nilatsaka ny fanahin'Andriamanitra, inona no nataony Saoly? Naminany izy. Ka hono zay ny tsy mba aminany? Anonona teny amin'ny fiainanao izahay vao mivavaka ho anareo rehefa avy eo dia isy zavatra tena iova eo amin'ny fiainanao eo. Ny aloha laharana amiko aloha androany dia fanahin'olona tena miredareta mihitsy. Fanahin'olona maninona hoe? Miredareta, tena miredareta. Atahorana demonika, atahorana aretina, atahorana olana. Fa mijery aloha ny fahotana dia mandositra satria afo mirehatra ianao raha lasana bavy. Nazao akaikinao mila mirehatra ny fanahinao alohan'ny rehetrarehetra. Alohan'ny fanasitranana mila mirehatra aloha ny fanahy ela zao an'izany izy. Halleluja. Vonina irehitra ve ianao raha lasana bavy? Asa anatin'ny tananao dia mivavahary. Teneno hoe Andriamanitra manaiky ianao Miaina amin'ny fiainam-baovao, miaina amin'ny fiainam-baovao. Fandarana manokana izay arahinao eto amin'ny FAHASOAVANA TV amin'ny ora toy izao, izay ahitanao toriteny ho fampahirezana ny finoanao ary ahafantaranao ireo zava-miafy ny tenin'Andriamanitra. Ahitanao ihany koa fampianarana hitarihana lalana antsika ho amin'ny famonjena ny fanahy mandrakizay ary ampahafantarana anao ireo fahamarinany ny tenin'Andriamanitra. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Apostoly Andreas. Fijoroana ho vavolombelona, ho fanehoana ny fiasan'Andriamanitra sy ny heriny eto amin'ny fiangonana kristianina miara-mivavaka. Ary fampahirezana anambarana aminao fa velona mandrakizay Jesosy Kristy tompontsika.